magasin Le Sportif, près de la station Galena, un bout de Flau, Analekeli. Le Sportif vous présente Alahady faharoa amby roapolo ny volana May faly mitsidika ny tokantrano andray tompoko lahy sy tompoko vavy ao anatin'ny fandarana mahery atolotra antsika isa-tokantrano ny arahaba ary asaina ampanajana anaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany. Iditsika manokatra ny fotoana ary amin'ity hariva ity dia nitaranja bola lavalava totosa omaly tetsy amin'ny kianja makia Andotapenaka ny lalao famaranana fiadinany amboaran'ny filoha lasa ny 3FB ny amboara lehibe sy ny vola 5 tapitrisa ariary resiny teo amin'ny famaranana ny Kosfa tamin'ny isa 7.10 no sivy. Mbola tsy avabela tamin'ny ekipan'ny ministeran'ny fahasalamana na 3FB indray ny Kosfa ekipan'ny Foloalanda teo amin'ny lalao famarana fiadina ny amboaran'ny filoham-pirenena ho an'ny taranja baolina lavalava. Lasan'ny 3FB araka izany ny 5 tapitrisa ariary miampy amboara iray lehibe anankiray natolotry ny filoha Erra Jonary resiny tamin'ny isa 4.10 no sivy ny Kosfa. Ny adiny lalao ny famalina hatramin'ny farany ny fanafihana saingy hita ho nanatombo tao anaty evany 3FB. Apita bola i Omarika dia aiza bola bola ty amin'dareo 3FB sy tsitina ihany koa avela zoom bola dia misy atona 10 metatra izy tsara amin'dareo Kosfa lasa ny Kosfa ndray mitondra bola mbola amin'ny 10 metatra miala amin'ny ligne médiane dia Kosfa mitondra bola aloha amin'ny alalan'ny dadanay sy Ismaël bola Kosfa ihany ary amin'ny Zerbe sarotra ho an'ny vodilaharan'ny Kosfa ny nanoana Androzo be, Rjona be ary Tolotra
izay tena nanao ny aintso zavatra tamin'ity fihaonana ity izay ao anatin'ny tanjany tanteraka. Vafiditra baolina risety Kosfat asa mamakivaky tsara mihitsy efa aty amin'ny tany zareo 3FB misy azany baoly zany Kosfat amin'ny alalan'ny totolotra CJB dia mbola manosika ihany koa aloha ry Dadanay izay efa ohatron'ny sedy ao. Teo amin'ny fidirana voalohany dia efa nitarika tamin'ny saraka ambin'ny folo nosivy ny 3FB baolina matiny tanana iray izay voatsara niampy hors-jeu roa voatsara ny Rija no tokony ny 3FB raika ambin'ny folo, hors-jeu telo voatsara ny Gogo kosa no baolina tafiditry ny Kosfa ka ny tokony izy ireo 7. Teo amin'ny fidirana faharoa dia niady tanteraka ny lalao, niamafy ny fanafinana ho an'ny 3FB na ho an'ny Kosfa. Ny 3FB niezaka ny anampy ny isa efaziny kanefa dia tsy nahatafiditra fa tsy hors-jeu iray no tsara indrindra sisa izay ny tokony 3 ka nalasa ny isa no 4-10. Ny Kosfa kosa tetsakilan'izay niezaka nanenjika saingy mafy ny fiarovan-tenan'ny 3FB ka sarotra ho an'ny miaramila no namaky azy. Tournoi Alain manosika daholo zany mijery mirodana dia reny Kosfa baolina amin'ny alalan'ny Dadanay sy Riva manafika baolina tsara mihitsy fampitena eo da baoly zany dia mila maina. Araka izany tsy misy maty afa-tsy 3 ihany sisa teo amin'ny fidirana faharoa. Araka izany dia mbola tsy afapela tamin'ny 3FB indray zany ny Kosfa. Samy nahazo vola fakahirezana avy amin'ny filoham-pirenena avokoa izay nandresy tamin'ity fihaonana ity ka ny 5 tapitrisa zany lasa ny 3FB, 2 tapitrisa ariary ho an'ny Kosfa laharana faharoa ary 2 tapitrisa ariary ho an'ny FD Manjakaray laharana fahatelo izay nandresy ny Savony Ery Tropicale tamin'ny 9 no 7. Nandrombaka ny 2 tapitrisa ariary ihany koa ny ekipan'ny Boeny rehefa nandresy ny Matsiatra Ambony tamin'ny 3-13. Ny Premier Ministre Solonandrasana Olivier Mahafaly no nisolitena ny filoham-pirenena nanome voninahitra ity lalao famarana fedina ny amboaran'ny filoha ity.